about leaving me behind. Yeah, bring it to me. Bring your sweet love and bring it all home to me. Yeah, I know I laughed when you left, but now I know I only hurt myself. Yeah, bring it to me. Bring your sweet love and bring it all home to me. I'll give you jewelry and money too. That ain't all I do for you. Bring it to me. Bring your sweet love and bring it all home to me. You know I'll always be your slave. I'm buried my grave. Oh, bring it to me. Bring your sweet love and bring it all home to me. Thing I tried to treat you right, but you stayed out till night. But I'll give you, bring it to me. Bring your sweet love and bring it all home to me. Falmerabantsika amin'izao arivarivo zao ary mirary fahasoavana sy ho an'ny voadona sy ny malahelo dia manome courage ary miarahaba aloha no atao voalohany ary tsy afenina fa mahatsiaro hoe manana andraikitra sy adidy ianao amin'ny zavatra miseho any amin'ny firenena ka dia asorotsoka ilay ny solomaso satria ity afo ity raika ity ity koa mbola hafa koa ny fiasany ka dia tongotsika dia hanomboka izay hira nalefako teo izay ilay hoe betsaka ny mahalala azy mieritreritra hoe Inga Bolton no tompon'ny hira fa ny tena marina dia Inga Sam Cooke. Raha ohatra ianao tena te hoe halala izany hoe tena mpihira anisan'ny mahay sy niainga tamin'izany andro izany dia Sam Cooke, Enoy sady jereo fa na ny tononkira na ny bahakira na ny fitaovana miasa amin'izany dia tena maivana ary tena maivana mihitsy hoe basse solo, ny clavier nalaza tamin'izany moa dia Farfisa ho an'izay malala. Fa izay tsy malala tsy niaina an'izany Farfisa izany dia mety tsy fantany akory izany ny batterie ary indrindraindrindra ny feo an'ilay mpihira ao anatin'izany zavatra izany. Inga Sam Cooke, C-O-O-K-E. Tao anatin'ilay album hoe fahahoana tapaka ny vidéotsika miala tsiny fa tapaka ilay vidéo teo ary na izaho raha dia gaga hoe ahoana no tapaka ilay izy
ialana tsiny indrindra tompoko iala tsiny indrindra fa tapaka izy teo verina andefa hira kely ankiray tsika mandra-pahaveriny olona ary tsy afenina fa ity hira ity dia ny hira hoe ohatran'ny hoe hira nanaovana hitondranam-bavaka ity fandaharana ity satria tsy afenina fa tena matsiaro irery le vahoaka malagasy amin'izao ora izao. Tao ary.
Tena nisafidianana atao anatin'ny maro tsara ny tension fa aza matahotra nareo. Safidianana atao anatin'ny maro zany hira zany ary noho ny tonony sy ny raha hoe Partout dans le monde, les gens sont choqués, impressionnés et un peu en colère quand ils découvrent la... oui, partout dans le monde maro zany les gens sont en colère. Tsy haiko izay mitohizany tao fa marina loatra ho azy antonokiro zany hoe Andriamanitra tsy hamelanao irery. Fa matoa zavatra mitranga dia misy antony be dia be eo fa mazava ho azy aloha fa ny toetrandro anisany anankiray ngeda be ary ny eo ihany koa ny tsy fahaiza-manao amin'ny tsirairay. Ny resakitsika androany dia ny hoe ny maty ihany, ny loza tsy manambana intsony. Miarahaba ary mirary taona feno ny loza tsy manambana intsony. Nanao an'ity édition spéciale ity androany satria ny razana koa manafay ary tena milaza amintsika hoe nanao an'ity émission ity ho satria matsiaro tena, manana didy, manana teny hoentina, manana zakazakaina ho amin'le fitsangan'ny zavatra rehetra eto amin'le firenena ary tsy fotoana ny fahalelovana intsony zao fa fotoana hitondrana ny fanalahidy, hitondrana ny solution, hifampizarana ny enta-mavesatra ary hifampizarana ihany koa ny fahoriana. Bon, ndao arintsika hiditra. Tsy afenina fa vitsy ny olona te hipetraka eo amin'ny toerana Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao tsika miteny izao. Mamela ampatsiahy kely. Mamela ahy nareo ampatsiahy kely ny zavatra tena hoe mamaopady nataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny iray voalohany tsy fantatra hoe ahoana na ahoana, qu'est-ce qu'il avait dans la tête pour aller nous dire hoe zavatra mbola tsy fahitanareo tao anatin'ny 9 taona no hitanareo ao anatin'ny mandahako. Raha izay. Rehefa niteny an'izay izy dia hoy izaho hoe tamin'izay andro izay tena miala tsiny aho tena miala fondra hoe tena hoe tsy fotoana ny ady la politique zao kanefa ny tsy maintsy il faut mettre les choses à leur place pour qu'on puisse avancer hoe qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui ont été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui ont été fait pour qu'on arrive, pour qu'on se retrouve actuellement dans une telle situation catastrophique. Ny zavatra tsy fahitanareo tao anatin'ny 9 taona ozy izy nataoko hitanareo. Tamin'ny 59 nisy tondra-drano be tao Madagasikara. Mbola tsy teraka tamin'izany. Fa tamin'ny 68 angambany izy izay nisy fa maivamaivana. Fa tamin'izany 59 izany no mafy. Fa tamin'ity indray matoraka ity tsy fanahiana intsony fa efa tena hoe ao anatin'ny tanteraka tsika ary miampy ny fanahiana.
Zany hoe la situation est déjà là. Mais il y a un autre péril. Une situation périlleuse qui est en attente et qui ne sera plus loin. Amin'ny alalan'le cyclone manaraka ho avy eo zany, dia mazava ho azy fa tamin'ny 59 tsy izay. Fa tamin'ity indray mitoraka ity zany tena hoe tena efa zava-doza, efa dibo-drano. Mialanareo ary, mifindranareo ary, na ny olona mipetraka eny amin'ny faritra avoara dia en danger. Ary ainsi tena posena hiala amin'ny toerana misy azy satria zava-doza ny tranga. Tao anatin'ny 7-15 taona no nitenenina Andriamatoa Andry Rajoelina fa nanomboka tany amin'ny taona 1800 tsy nisy an'izany hoe 96 zany 850 90 par là, tsy nisy an'izany hoe hiotsaka-pamarinana. Ny tsy fahitanareo tao anatin'ny 7-15 taona no ataoko hitanareo. Hanaovako velo rano zany. Tsy hanazava lava be momba ny atao hoe velo rano. Fa rehefa niampy an'izay hoe 7-15 taona, velo rano. Nisy olon-dehibe zay no nifampiresaka tamiko. Ary tamin'izay andro izy tena niteny tamiko hoe olon-dehibe io na ara-panjakana ary, olon-dehibe io na ara-fitondrana ary, olon-dehibe io na fahaizana ary, ary olon-dehibe io na fahendrena azy. Teny tamiko izy hoe ohatr'izany rozy izy. Za zany efa mana amin'izy hoe ahita loza le boy kely ty ho aho. Zay mihitsy ny teneniko tamin'ny vadiko. Rehefa nanao an'le fasafasy tamin'ny Ravalomanana iny izy mako, ray aman-dreny Ravalomanana na hoe Ravalomanana tsy maninona e. Politika no resahana eto. De zay zavatra izay no teneniny ny faharoa. Hanaovako velo rano izy. De rehefa nenoinao le velo rano, de niresaka tamiko ity olon-dehibe ity de ozy izy hoe hitanao fa ny rano ozy izy no amely an'le boy kely io. Io rano io ne ozy izy tsy azo sangisangina e. Tsy adalan'ny malagasy ozy izy no manao ny hoe tso-drano, fitsofan'ny rano. Fa le rano velesinao, vely rano. Zany hoe mifamatotra amin'le rano ianao zany, na hoe raraisina sensa hoe anankiray primaire manko le izy, na hoe au sens au premier degré de hoe frappé. Ty tenin'ny prima donna ty. Zany hoe atsipako ao zany le rano. De le rano ve nipotika? Le rano ve nisembana? Fa mifiritika any aminao io rano io. Teny olon-dehibe io, hitanao fa ny velo rano ozy izy, rano mamelona tonga eo de mifampimemena ozy rahalahy tamin'izay, ary samy miteny hoe marina zany. Io izy io. Nataony sécheresse aloha de mipetafany amin'izay. Faharoa zay. Fahatelo. Premier degré alpha Iarson. Fahatelo, fa ny sens imagé an'le izy de le hoe rehefa avy kapohinao le rano de tsy maintsy lena ianao ary firitika any aminao matetika. Fahatelo, fa misy
Misy fifamatorana ihany koa nefa ny dikan'ilay vely eto fa teny tsy hiditra amin'ny détail amin'iny ao tsika fa tsy maintsy misy olona nazava hoe fa jereo tsara ny hoe dia fahatelo eto amin'le fomba maha-kristianina ny firenena malagasy, ny fomba ninona lazaina manana ny fomba ndrazany ny malagasy zay manana an'Andriamanitra, zany hoe le Andriamanitra Dieu créateur no resahana eto, tsy tena hoe mevitsy reny olona reny na memaro fa na zany naty zany tsy azo lavina fa tonga ihany koa ny kristianisme, mitondra ihany koa ny islamo, mitonga ihany koa ny maromaro zay nametraka an'le hoe Dieu créateur, zanahary. Le nahary eto de avy amin'le hoe création, isika zao de création an'Andriamanitra. Inona ny zavatra nataony Andriamatoa Rajoelina ary zava-doza rehefa ninina izy tsisy baiboly tompoko teo, tsy nisy soratra masina teo, tsy nisy Coran teo, raha ohatra izy sanatria tsy kristianina fa de nitsipahany ohatrany nantaka-baolina penalty mivoaka corner. Za manko mbola tsy nahita ny Andry Rajoelina nanao baolina izany, fantako tsara ho aho raha sy break dance na Michael Jackson de afaka mampiseho sary anareo aty ny sarin'ny Andry Rajoelina taloha. Tsisy soratra masina teo fa de inona zany ny nianany teo, satria ny antony de zao nanenjika azy sy ny olona nanaraka azy ny eritreritrireo olona reo hoe vitanao hoe ny tsara velatria ao anatrehan'Andriamanitra, nefa ny nahatongavanao teto anatra doublon, sarzena avadika amin'ny vaton'olona, ramborazina urne. Donc zany le bandy kely ninina teo tsy filoham-pirenena mihitsy fa asa hoe inona ny nianany teo. Hita mavesatra zany mety ino ahy ianao, mety tsy ino ahy ianao, fa ninona lazainao, io ny résultat. Telo zay ny tsy fahitanareo tao anatin'ny 7-dimapolo taona. Fenianana tsisy baiboly, inona le faharoa teo, zafady tompoko. Fahaefatra de zao, tsy vitan'ny notanota iny, farafaratsiny bebaka izy, azony atao tsara mihitsy ny hoe nianina de niteny izy fa ao anatin'ny fanahiny de hoe bebaka mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra, azony atao tsara mihitsy zany hoe ity no an'ny vahoaka, ilainareo mianina de mianina le serment zany eto, fa za kosa tsy afaka miala amin'Andriamanitra satria nandainga nangala-bato de mangataka famelan-keloka ao anatin'ny vavako, ao anatin'ny saiko ao zany. Tsy zay le zavatra natao, tsy vitany hoe zavatra tsy tokony tenenina 7-dimapolo taona ny tenenina, rehefa teneninao hoe ny tsy fahitanao tokoa de ataon'Andriamanitra zany Misy olona zao de miteny hoe za indray aloha de zany saram-panambadiana zany negatif, nampisaran'Andriamanitra, adinon'le boy niteny an'io hoe le vehivavy koa ne afaka misaraka. Ny alan'le sipa zay vao tonga saina hoe inona raha niteniteneniko foana an'izany hoe za indray aloha zany misaraka zany negatif amiko, vita.
Rehefa takinao hoe ny zavatra tsy fahitanao tao anatin'ny 5-10 taona no hitranga aminao, de ataon'Andriamanitra hita zany. Saotra tompoko. Sode hita izy tompoko. Mianina ianao tsisy soratra masina, fa manao entikilasa fotsiny eo, manao sinema fotsiny eo. Ao. Fa efatra tena zava-doza ary tsy fanao eto ambonin'ny tany. Fa zay mikitika an'io de nahita loza daholo. Nafindra ny Ngara-Valomanana ny razana. Adino ny Ngara-Valomanana tamin'izany andro any. Zay no nahatonga an'ilay taon'ilay olona mipetraka le raha tsy diso aho fa adinoko moa le anarany. 10 alina angambany izay. Rehefa manao fasana de tsy maintsy misy olona tao sorona de izy no lafika. Ary n'inona lazainao zany, raha mindra zany ianao de tsy maintsy misy lafika eo. Nafindra fotsiny maina am'zao le izy, samy nahita tsika. Quelques années après. Non, tsy 10 alina fa tsy miambola zany. Quelques années après, nionga ny Ravalomanana. Dans une situation vraiment, pas vraiment chaotique. Parce que les résultats étaient bons pour lui, sauf hoe nilaozan'ny Banque mondiale izy. Inona ny zava-doza nataon'ny Andry Rajoelina? Ny zimbazimbainy re tompoko, ity rovan'ny Manjakamiadana, ary nametrahany an'ity le hoe Coliseum. Zany eo ihany. Efa nilazaiko ity tamin'izany andro zany. Azonareo averina mihitsy édition spéciale momba ny Coliseum io. Zao ny zavatra niteneniko tamin'izany andro zany. Tsy le Coliseum maneho any tena olana amin'io. Fa samy mpanao travaux tsika. Ana société manao génie civil. Fa ny zavatra matetika de eo amin'ny toerana anaovana ny travaux any, ny toerana amanizana sy angerezana. Tsisy taitritsika Menakavy tamin'izay andro izay. Notohizako hoe zava-doza nitranga. Raha sanatrika marina ity teniko ity hoe ao ihany nareo Menakavy no mamany, mialatsiny tompo fa zay mihitsy nitenenako azy. Ary ao ihany nareo Menakavy no mangery, tsy manozona ho aho. Tsy manozona ho aho fa hita lozonareo. Tady fa nany amin'izany atao hoe Ambohijafy ary anie. Tsy azonao tondrana kisoa nga izy zay na tongolo gasy na tongolo e. Ho an'izay mipetraka eny Ambohijafy. Tamin'izany ny tena mbola zaza mandeha manjono eny Ambohijafy. De tonga de ny maraina iny tsy mahazo mihinana tongolo izy zay, tsy mahazo mihinana tongolo gasy ary tsy azo itongolana kisoa. Zany hoe raha hitondra sandwich zany ianao ka ohatra hoe salami misy kisoa zany, de tady fa hita loza ianao. Izay no teneniko tompoko tamin'izay andro zay hoe ao ihany nareo Menakavy mamany, ao ihany nareo Menakavy mangery, ao anatin'ny rovo io tsisy fitandremana intsony zany le zavatra tsy azo tandremanao, ny zavatra tsy maintsy tandremanao, ahita lozonareo ao. Mba azonareo eritreretina moa. Mba azontsika eritreretina moa sarza entin'ny Coliseum en béton be io eo ambony ao. De nisy olona zay niteny tato hoe zany ve ozy izy de tsy ho hitan'ny Kolasy. Mialatsiny tompoko miteny aminao. Zay no mahatonga anahy miteny tery amin'ny voalohany hoe mpampanao an'izany génie civil zany nanana société tamin'izany tompoko.
Fantako tsara zany. Ataonao ny carottage, ataonao ny fouille, ahafahanao malala hoe inona ny tena ao ambany ao, fa mbola tsy nahenao hoe inona no carottage jusqu'à hatrany amin'ny 100 mètres. Satria raha hanao an'io zavatra io, bon année madame Luna Canel, raha hanao an'io zavatra io minimum any amin'ny 100 mètres tompoko ny carottage tokony atao amin'io. De zao no teneniko. Raha izao anao mandrava an'io collision amin'io, de vao mainka mihina mitady kiraro ny tsika menakavy. Ny rano tompoko mitady lalana, ary ny fisura kely, faran'izay kely indrindra, andalovan'ny rano ny lasa ngeda be indrindra. Zao teneniko atsika. Raha misy affaissement na glissement ana 50 centimètres monja, enga any mba tsisy zany tompoko. Fa ny zavatra misy aloha zao de asorina daholo ny olona, miala, eny fa na de ity akady lalana ary, miala hoe ilaozo ny tranonareo fa ny miaramila ny ambiny. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe 50 centimètres monja? Ohatran'izay zany. Ohatran'izay. Misafese na manao glissement aty ambany aty. Tadio zay zestako zay. Vita. 50 centimètres. Ny rariny, satria tsy maintsy hisy zay, dia mandeha moramora le izy, fa tsy tany ko sec. Fa raha ohatra hoe sèchement zany tonga de 50 centimètres manao an'izay fotsiny, zava-doza ny hitranga ao. Nieritseritra an'izany ve nareo? Na ny olona androahana niala tamin'ny taniny reny ary ve nieritreritra hoe ndao tsika hiala ato fa na 50 centimètres fotsiny nety misafesena manao glissement de zava-doza e. Inga Maurice Bérard, architecte, mahalala an'izany tsara mihitsy hoe répartition na charge ao anatina construction anankiray. De rehefa jerenao le collision na le colisée ao anatin'ny sary de hitanao hoe ao anatin'ny zavatra mitsitaingatanga ary natao alava vita. Oy, ny ranony tsy compressible indrindra, tady lanana foana izy. Rehefa tsy mahita izy de mijanona izy, de mitombo ny pression de tsy maintsy mitady lalana izy, de mi-créer fissure, de zava-doza. Nieritreretin' ny André Rajoelina ve zany? Eto aho de miteny, ny tsy voatery ho ainga André Rajoelina zany zavatra. Fa zao, môlamôla tany dokadoka sy zay mety doka ho azo am'izany, de nampidiringa ajo tao anatin'ny kafo azy André Rajoelina. Zany hoe anakiroa izy zany ny tompony nandraikitra amin'io tompoko ao. Aza tiany fa Andriamatoa Ajo no ministry ny aménagement des territoires sy ny travaux publics tamin'izany andro zany. Vitangay Ajo ny mamaly an'i André Rajoelina ao anaty conseil des ministres hoe zany tsy nangataka taminao hoe nommé ministre aho. Am'izao tsika miteny zao. Zany tsy niteny taminao hoe nommé ministre aho, tsy nangataka anie zaho izy. Efa te hiala izy zany. Olona roa no tompony nandraikitra ao anatin'izao zavatra mitrango zao. Raha ohatra hoe akipy zany ny maso amin'ny André Rajoelina satria efa nandra any bandy.
Niveau premier kosa ve. Andao asiana hoe atténuena le circonstance. Circonstance atténuante hozy izy ny mpitsary zay. Fa ity, soi-disant manam-pahaizana. Fantatra zao fa ny Rambole mampidi-doza. Tsy adalan'ny Apipa no miteny hoe tsy azo atao no mikitika an'iny digue iny, nanana projet zay Singa Edgar. Satria rehefa natao ny généalogie an'i Ndralà dia aizaka ny fampikozay parallela ao anatin'izany atao fiandrianana. Dia andao lesy amboaritsika roalahy digue io, ataontsika roalahy milay. De tena nandroso PDS le dala tamin'izany. Za tompoko no nanao an'le tournant teny Ambohitrimanjaka io. Le rond-point, zany nanisany nanatsara le rond-point eo Andotapenaka io, oka tsy fantatrareo zany. Reo manko manontany hoe inona moa mba vitan'ny lahy io? Nanao tompoko zao olona zao. De nieritseritra zay hoe tsy maninona amin'ny manandra anay. Tsy mahafantatra ny lalàna amin'ny fean'izany atao hoe digue zany. De za moa ny karakara ny préalable rehetra. Rehefa mifanena tamin'ny DG-n'ny Apipa. Tsotra be ny tenin'io rangahy io. Ary nisaotra anazy tamin'izay. Tamin'izany andro zany, tamin'ny andron'ny Edgar PDS reny. Tsy azonao kitihana ozy izy io digue io, fa misy lalàna zay ny teneniny tamiko, fa saripady io. De tonga de nanaiky, efa vitanay ny plan. Mbola any ny plan zany zavatra zany, hoe zao natao am'ty Edgar, zao vory farafahakeliny zay 5 tamin'izany. Anjarako no nanao ny bouclage financier sy ny réalisation technique. Edgar manome accord à une seule condition hoe manaiky ny Apipa. Rehefa mivory tamin'ny Apipa zay dia impossible. De mijanona le projet. Ohatran'izay koa io rova io. Raha calculena ny charge na ny répartition en charge par rapport amin'ny hita maso ivelany io fotsiny, ny Colas tsy mivampy io amin'izany rehefa misangazy ianao hoe zay tsy manao engagement décennal amin'io. Nareo no mikarakara ny assurance amin'io de efa tsy rarahan'ny Colas io. Vola io. Ary na hanao carottage amin'io ary izy, tsy azonao enjehana satria maximum any amin'ny 30-35 mètres, 40 mètres no mety ho vitany eo. Ary tsy handeha lavitra mihoatran'izany izy satria fantany hoe vato be ny eo, ka raha vato be ny eo zany de mandrivoan'ny vato. Fa saingy zao, tambatambatra le charge, io nga anisy Rakotonandrasana. Fantatry nga anisy tsara mihitsy zany. Expert amin'izany le rangahy io. Rehefa misy asa amin'ny travaux matetika de itony ny expert tony anisy Rakotonandrasana tony no antsoinay hoe mba jereo kely hoe inona momba an'io, ahoana ny fandehan'io, mba azo anaovana construction ohatran'izao ve eto. Fa matoa le zavatra natao, matoa ny Colas nisisika taminao kio nanao, dia izay le maximum vita, ahafahana mandrefy an'le hoe zao ny charge tokony handeha eto. Fa ny tonantonana, ny tsefatsefaka ity filoham-pirenena, nga nihajo Andriananarivelo, de zao ny zavatra mitranga. Afaka manangana mihitsy association malagasy amin'izao fotoan'izao, traduire an'ireo olona par devant le tribunal, par devant la justice. Parce que c'est devenu un acte, na hoe abus criminel. Le, iny izy teo hoe namono olona ianao sans le vouloir. Azonao malagasy atao tompoko. Ary tadio fa tsy hijanona mandrakizay eo amin'ny fitondrany reo ka hoe andeha hitory ianao de mety ho resiny.
Mandrapatonga ny appel mety tsy eo intsony ireo bandy ireo. J'accuse le maire, le ministre de l'aménagement de territoire amin'izao zavatra mitranga izao. Ka na faly laisany na tsy faly, nareo Roland tompony andraikitra amin'io aloha. Hoe marina ny tenin'ny Rabe raitra. Zao sika Menakavy no MNMM samy makopy ny dikan'izany. J'accuse, nous accusons 900 toaina et niajo Andrianenina Velo pour ces actes criminels. Tokony ataony ireto parti politika na mpanohatra izy na société civile amin'izao fotoana izao mba tsy hiverenana ny zavatra ohatran'io intsony satria manjary mipetraka lasa institution ilay impunité. Ary mangataka ny Andriamatoa Andry Rajoelina dans le meilleur délai analan'ireo olon'ireo ary mitraduire an'ireo olon'ireo à la justice, par devant la justice. Fa raha ohatra Andry Rajoelina mbola tsy mandray andraikitra amin'izany dia tompony andraikitra koa miretsi-kombakomba amin'ireo bandy ireo amin'izao zavatra miseho izao. Ny fanaovana ino dizy teo toerana anankiray anaovana ny récupération rano azy efa olana be ary problema be nanomboka tamin'izay tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier toko no nieritseretana an'izany tao Antananarivo hoe ho zava-doza ny azo an'ity Antananarivo ity, tsy maintsy mamorona anosy, tsy maintsy mamorona Maremasay. Zany ny antony nanaovana Maremasay tompoko. Tonga ny fatana Jilamboto ny totofan'ny tany. Tonga ny Totakely. Oui, azafady tompoko. Oui, azafady tompoko. Tabataba be hono za. Tonga ny Totakely. Zao mandro antsika Menakavy. MNMN. Samy tena marina ho lasa mihitsy ty teny ratsy. Samy manne maniny daholo raga. Tsy raharahako. Le malagasy ny tonga amin'izay zavatra amin'izao fotoana izao samy manne maniny daholo. Foton'olona anankiroa telo accessoirement. Ahoana ry Andry Rajoelina ny fomba anakena izany a? Naina andretsy toaina niajo Andrianenina Velo. Dans le meilleur délai et accessoirement le Premier ministre qui est là mais tout en étant absent. J'ai rien contre Tchèque, hein. Mais je vois que le mec il travaille pas. Le seul qui travaille, les 3 personnes qui travaillent, et je vois et j'entends le ministre des Travaux publics, bravo Ben, je ne vous connais pas, mais au moins en 24 heures, vous avez résolu les problèmes. Une bonne partie. Satria raha tapaka tokoa Moramanga, ary amboaraingana koa Majunga, fa ho sahirana Antananarivo amin'ny famatsinana ny zavatra rehetra. Travaux publics, ny transport. Toy izy ny fanomezana sy fizarana vivre ho an'ny Malagasy. Ny président Sénat voatery manao action isolé satria nahatsona raha BNJRC dia tsy mandray telefônina. Inona moa ny idiran'ny ministry ny fitsarana amin'izay tokony fanampiana amin'ny Malagasy? Mandao amin'ny birao, manampy amin'ny Malagasy. Maheno aho aty ambadika aty fa Andriamatoa Ajara Isambako manampy ary manomboka mihetsika any ambadika any anampy an'le Malagasy. Tsisy mandraranja ny BNJRC zany intsony.
Misaotra ny Andriamantora Valomanana sy ny timma tompoko amin'ny fanampiana izay nataon'izy ireo ihany koa rehefa manomboka manao. Tanareo amin'izany. Ny défense nationale koa manao mpitsaro zany. Tanareo amin'izany gaga nareo ary to mandoko andavana. Efa teneniko eto kinde mandeha ny indroa miteny an'izany. Cette structure est là tout simplement pour féliciter ceux qui travaillent ary gamaina ny olona tsy miasa. Voilà pourquoi j'ose accuser. Nous accusons et nous recommandions dans l'urgence le départ de ces 3 personnes. Le Premier ministre, Niajo Andrianenarvelo, et puis Nainandritsotoaina. Pour abus, pour les deux, et pour le Premier ministre, pour incompétence. Ok. Ny ilaina izay introduction zay mba ahafahana mametraka ny zavatra rehetra tokony hipetrahana. Zao a. Ho avy manko ny nandra. Ho avy ny mpiaro rehetra mpitondra fanjakana satria nisy olona izay niteny tamiko. Bainina. Hatramin'izay nikritike ny Bainina Niady zay a. Dia mandeha be ny compte fake nikritike ny Bainina atao amin'ny Facebook. Dia hoy aho hoe tanao amin'izany ho. Aleo Niady miaro ny tenany mba efa nahenao Niady ve ianao anitsangana hoe iny a miteny momba ny Andry Rajoelina ka iny Niady namalo. Mazava be ny izany raha miseho. Ary matoa ianao mamaly ny zavatra tenenin'ny Fleury Rakotomalala dia tsapanao fa manakaiky ny marina izy na ny tena marina ny lazainy. Ampidirin-dralao anatin'ilay izy manko Hery Velona Ramanantsoa. Efa nilazaiko. Lazain-dralahy ny Ramatoa Neny, Ramatoa Ravalomanana fa avy aminao ny autorisation na ny tofa na ny tany tao ambadika no Waterfront, le misy ganagana sy ny karazan'ireo. Anjaran'ny Neny zany no manao démenti fa mampita zay. Mba tsy hisian'ny olana koa ho anao Ramatoa. Satria raha izany kosa ny marina dia anisan'ny zava-doza ihany koa zany. Dia mieritreritra ianao hoe inona ny vakiako loha aminao ry Fleury a? Tandremo fa tsy fantatrao ny zavatra mety hitranga rapitso a. Tandremo a. Araky ny teneniko foana hoe tsy fantatrao ny zavatra hitranga rapitso. Fa raha mitranga tokoa ny tokoa sy ny tokoa, tsy hanana sentiment aminao zany Fleury zany. Tena teneniko aminao zany. Na izy ianao na iza nanao zava-doza tsy nety tamin'io firenena io, tsy hanana sentiment aminareo mihitsy. Satria vahoaka ny maty tao. Vahoaka no nitsipatsipaka mandeha rano jusqu'aty amin'ny tenda aty. Nareo menakavy mistailina fotsiny ery amin'ny toerana avy ery. Minina dibera sy mofo sy kafe sy menakely ary ramanonaka, mofo akondro, glasy rhum vanille, raisin. Fa le vahoaka maty mahantra ety amin'ny faritra ivy ety. Mbola hiresaka amin'ny maître Raolala rehefa avy eo rahalahy tsekely. Tsisy sentiment io. Miala tsiny tompoko. Sao de rapitso hoe sasosorisery. Oui, mpamosavy mihitsy ka dia tsy maintsy enjehana tompoko. Na iza. Tena mpamosavy satria javatra tsy azo totofana ny totofana.
Nareo fa raha ohatra moa zany le base de rétention inona filaza azy nareo technicien. Aty an-dafo ny totofanao, mihina tady kiraronao ianao a. Tena gravy no mamono olona zany a. Zay le zavatra mitranga ao Madagasikara. Tsy de tsapantsika malagasy loatra ny hoe acte criminel anie zao zavatra ataon-dralahy zao, ary misy dikany a matoa mametraka an'izay zavatra zay am'zay niveau zay hoe j'accuse, nous accusons. Bon, parlons des solutions. Zay mifehy zay. Na zany na tsy zany, zavatra indéniable de zao hoe zao zavatra mitranga zao dia ny toetr'andro aloha. Tsy ampy intsony le toerana tahakany hoe Marais Masay zany anaovana rétention. Manana conseil aho. Manana conseil aho. Atoroko. Raiso ao anatin'ny ekipanareo Giazo Zekely. Fa anisan'ny zavatra ainy zany tompoko. Efa fandimy faneniny aho zay niteny an'izay a, hoe ilainareo José André Nelson. Rehefa mifréquenté olona de fantarina ny compétencen'ny olona ary fantako tsara ny olona zany tompoko. Fantako tsara ny fahaizany zany olona zany. Mety masiaka izy, mety enjana izy, rigoureux izy amin'ny zavatra atao satria izy technicienne voalohany indrindra. Technicienne izy voalohany indrindra. Hajanony Andriamatoa Andry Rajoelina, miavona. Aza miavoavo izy io dadabe anay zay. Atsohy. Hitanao fa épargneko ianao anatin'le situation satria ianao aloha no eo zao. Fa raha ho avy tokoa ny sanatria satria manomboka miresaka an'izany any anatinatin'ny tafika any hoe syndrome Burkina Faso. Tadidio fa le syndrome Burkina Faso le filoham-pirenena mihitsy ny samborina. Ary raha hieritreritrana hoe frantsay hiaro anao hoe aleo izy hiala any Madagasikara fa alefaso aty Frantsa hialokaloka. Manofy ianao. La France ne veut pas et ne souhaiterait pas s'encombrer des problèmes pareils. C'est fini cette période. Oh oui. Fa manomboka maneno ny any ambadimbadika any. Ajanony le miavoavo. Épargneko ianao am'le problème, le am'le situation, mba ahafahanao monsieur ressaisir aingana. Satria raha tsy aingana ianao miazira de tadidio fa ho potika ianao. Ary tsy fombako loatra mirary ratsy ho an'olona. Hainy Giazo Zekely tsara zany. Atsohy ireo filoham-pirenena teo aloha. Marc Ravalomanana, Ratsirahonana Norbert, Ery Rajaonarimampianina. Raha sanatria tokony misy adinoko de ialako tsiny be dia be. Inona ny antony? Norbert Lala Ratsirahonana de mahay tanteraka momba ny administration, ny lalàna, fantany tsara any. Andriamatoa Ravalomanana dia manana tsaika na hoe il est dynamique sur tous les types de travaux. Aza adino fa izy no navita lalana lavitra sa lava indrindra sy pont maro indrindra tao anatin'ny fitondrana. Nisy tao ankoatran'ny Ratsiraka moa zany satria aza adino fa Ratsiraka didieny nanao amin'ny tanà sy Tamatave. Afa-tsy izay nipotehana noho ny sabotage politika ihany koa. Fahatelo, Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina, spécialiste ary expert
amin'ny négociation internationale amin'ny fitadiavana vola. Aza adino fa tany amin'ny atao hoe tsy nananan'ny Banque mondiale sy ny FMI fatokisana intsony ny malagasy no nahazo plusieurs milliards de dollars sy euro Andriamatoa Rajaonarimampianina après une conférence amin'ny Club de Paris. Club de Paris zay na oui, c'était en 2016. Raha diso dia Ahitsoro Radombali, nareo koa ngamo mihaino intsony. Ilaina zany ireo filoham-pirenena anankitelo ireo. Hanamaivana ny asanao sy hijerena an'ity crise ity. Mino atopoko fa tsy andary eo. Satria ain'ity ozy le ray manondra ary eo ny ahafantaran'ny malagasy. Tsisy olona andeha hitonantonana any amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zany sarotra niditra any amin'ny palais raha tsy ny izy mihitsy ny mampiantso hoe ain'ity ozy ny ray manondra mira mivory ampidirina ao anatin'izany dispositif zany koa ny fiangonana. Fa sahako miteny anao Andriamatoa Andry Rajoelina fa raha manao antsoava amin'izany ianao voninkazo mahatratra ka naray fotsiny raha solon-tenandralary eo tsy tonga dia izaho miteny anao fa zahodiko izy ary vita izy amin'ny fifidianana. Fa raha tsy mampiantso koa ianao satria ianao miavoavo dia izao teneniko anao ho potika ianao. Ah oui, spécialité an'i Rajoelina dia mampivory, palabra. Tena miteny anao potika ianao ary ho potika ianao satria very aminao tanteraka le fanetretena. Ny adidy no manery anao ampiantso sy sady ampandray andraikitra hizara andraikitra etan-jaray mora zaka hoy ny malagasy ho an'ireo olona ireo. Azonao eritreretina ve Andriamatoa Andry Rajoelina fa inona ny fianjaina amin'ny malagasy? Raha ao anatin'izany dispositif zany fotsiny ny ara-valimana. Ny yaourt, ny dobera, apirisianao mihitsy izy. Et bon, ndao ampidiny, azo atao tsara zany tompoko, ao fafafana ny dentinao amin'ity dia andao sokafana ny usinenanao mamokatra aingana ahafahana mamatsy yaourt gratuitement ho an'ireo malagasy ireo. Tsy maintsy manao kajikajy ny ara-valimana. Izao koa sara mba ilainay ahafahanay midémarrer sy ny karazany, débloquer ny andro ny vola. Oui. Kely. Fa raha ohatra mba mahazo yaourt roa isan'andro ilay zazakely tsaboina ireny, tsy azonao eritreretina mihitsy ny vokatra izany ao anatin'ny fahasalamany. Oui, midinay fotony dia maka sary manao reportage. Hitanao fa na ny olona ato anatin'ity sehatra ity ary. Na hizara anie izao dia ozy ny olona, gaga ny olona hoe lany rora fotsiny ianao Fleury Rakotomalala fa i Andry Rajoelina anie tsy hanao an'izany. Non, tsy maintsy mitante ahako ary plus ianao tsy manao, plus ianao mampidi-doza ho anao ihany. Taddio fa tsy niteny mihitsy ato eto ary tsy niresaka mihitsy momba ny tombontsoa izay mety ho azoko amin'izany ary d'ailleurs tsy mila. Averiko ihany, tsy mila tombontsoa amin'izany aho. Faly aho ary tena hoe mahatsiaro tena ho tetrika aho. Zay fotsiny aho.
Iny ianao zany mikabary ianao andro radiolina tia miteny hoe voninkazo mahatratra ty a. Hitanao fa misy olona zao tia miteny. De tokony ho tezitra amin'ny andriana ve za hoe ohatran'ny manofy ianao zoky be fleury. Hitanao fa zany lasa ataon'ny olona hoe manofy eto. Tsy mampaninona anahy zany andry. Ho antsika aty andafy a, nanomboka maromaro nareo niteny tamiko hoe manana doliprane, manana magnesium, aza misalasala miantso malaky fa amin'ny herin'ny androany mba sitrapon'ny tompo de tsy maintsy andefa maromaro tsika ankoatran'izay efa tonga any Madagasikara. Mangataka ihany koa zay andriamatoa Andry Rajoelina mba omenao alalana hizara ny entana zay efa nataonay tsy paipaika taty andafy, efa lasan'ny Madagasikara ho zarainay an'ireo trabony ireo. Misy amin'ny taonina maromaro any, misy fanafody any, misy akanjo any. Ny sakafo aloha angamba de mety tsy azo zaraina intsony satria mety efa ho lany daty a. Fa mba omeo autorisation zay, fa rehefa tsy omenareo zay de izaho aloha de efa miteny fa tsy rarahanay intsony fa zay de hizara manomboka amin'ny lakamisy au plus tard. Hizara zay. Oe, marina ny teninao andrian'andriana. Tsy haiko na azonao ny atao hoe azo atao majuscule be ohatran'io fa ohatran'ny hoe tezitra ianao manoratra amiko. Fa ny olona tsy manetsy tena tsy mihaino tsy hanaraka izay conseil-nao marika lalànan'ny atao hoe humilité na fanetretena zany tompoko. Marina ny teninao. Fa efa fantatra ihany koa ny zavatra hitranga sy ny zavatra mety handeha rehefa ho avy tokoa ny tokoa. Ka zay, ny maty ano aho satria lasa indray koa ny mpiara-miazakazaka Maître Olala. Raha ianao no tao anatin'ny fiainana, mba tanora anao. Raha ianao tao anatin'ny fiainana hoe politika na mpitolona ka tsy nifandray, tsy nifankalala, tsy nifandray tanana ary nifampiresaka na nanao échange de correspondance tamin'izany Maître Olala zany, de sahako miteny fa tsy mpitolona ianao sady tsy mpanao politika ianao ary tsy tokony hiresaka politika akory. Satria zany olon-dehibe zany, paix à son âme et reposer en paix, cher ami. Dia ny zavatra mahafinaritra aminy de voalohany indrindra tanora lalandava izy. Tanora lalandava. Ny fahatanondrana manko tsy amin'ny alalan'ny taona fa amin'ny esprit. Anisan'ny nahavita zavatra ngeda be zany olona zany tamin'ny firenena, fa saingy izao niteny an'hevitra izy, nieritreretina fa masiaka na izaho zao ary anie de efa fantatro ny zavatra nizohy ahy, raha tsy hisy ny fiovana e, teny an'hevitra ihany koa, nefa ny zavatra tsy fantatrareo hizarana n'itony fandaharana itony, de ny olona tahaka anay tsy mieritreritra redevabilité zany. Hoe rehefa niteny an'izao de tsy maintsy mahazo an'izao. Mahavelo tena tsara ary afaka miaina tsara tahaka ny olona rehetra.
Ary zay anisan'ny zavatra tena itiavako amin'ny maître Raoult-Lalaza hoe il n'a jamais fait des actes intéressés, encore moins hoe redevable amiko ianao amin'ny zavatra ohatran'izao, non. Rehefa hitany ianao fa manam-bola de maka aminao izy amin'ny fitsarana. Rehefa hitany ianao fa ao anatin'ny fahaterena dia mandefitra be dia be izy ao anatin'ny zay mety sarira na frais tokony omeny anao. Intsony dia tsisy lien tompoko no nahafaty anazy am'lalahy fa ny lien angamba de hoe ny Covid, zay raha tianao. Fotoana sy ora ihinanako fanafody zao andefa hira anankiray dia miverina amintsika mianakavy avy eo. Dahoray.
Panuta manatuna Tenimulanya suara unirai Parahizi Manati manau Uveliana mandrakizai Dimasuni Ifiterini Pasinyal Isana Hawamina Misadrini Sinitalani Indre fatu Janetinyana Vutanana Indre fatu Janetinyana Vutanana Hoe ny mato maty any ary tsara ho fantatry ny tanora taty aoriana hoe olobe zany maître Oulala zany. Ary rehefa amin'izay raha zoky fa be alina ny andro efa ao anatiny antsika amin'izao raha be raitra ka tsara mihitsy hoe ny ilaina ny mampahafantatra azy ary anisan'ny tolona izy tamin'ny 2017. Ny loza tsy manambana intsony fifatena ao anatiny tsika izao araky ny fanazavako teo hoe ao anatiny tsika tondradrano atsimo non ny any amin'ny Fianarantsoa sy ny karazany iny miotraka ny tany Antananarivo sy Kirina any ambanin'ny tany ny olona ary tena fara idiran'izay fahoriana indrindra ao ny tsy mihinan-kanina ao ny tavela eny ampovoan-drano ao ny matin'ny Covid ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy solution structurelle na organisationnelle no entin'ilay fitondram-panjakana fa vonjy tavanandro, vonjy maika. Izay no mahatonga anahy hiteny hoe tsy manambana intsony ilay loza fifatena ao anatintsika. Tena hoe tena amin'ny fomba hoe ahoana re zany no ilazako an'izany hoe marina ny tenin'ny Nenitsoa sy Nady, nisy fotoana rehefa tena hoe ny olana taty tao anatina terrorisme tanteraka. Nisy problema dia nampiantso an'i Nicolas Sarkozy sy François Hollande ny filoha Emmanuel Macron. Ninono daholo ireto opposition, nasaina tao amin'ny palais ny opposant rehetra, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, nisy hafa koa. Hitanareo fa na le malagasy anie tsy vendra ny manaraka vaovao anie le malagasy arany tsara. Raha ny arrogance-n'ny frantsay sy ny orgueil-n'ny frantsay mitondra fanjakana izany fa rehefa hoe intérêt supérieur de la nation et du peuple dia milefitra ary mandefitra ho azy ilay toe-tsaina miavoavo. Semble-t-il manko dia izao ny solution an'ny Boikely raha diso aho Andriamatoa Andry Rajoelina dia diso aho izany. Ianao ihany malala hoe diso aho koa fa dia ny hoe avela andeha ilay zavatra
fa ho résolu automatiquement ihany zao zavatra mitrango zao. Criminel anie zany Andriamasoandro Rajoelina. Criminel anie zany. Zany hoe mody manao geste, mody manao endrik'lainsa zany de ohatrany hoe mody manao endrik'lainsa hoe iny fa manao geste ary de manao araky ny teny Minsoa teo hoe midina hity fotony de maka sary de manao reportage de ataoko hoe miasa le filoham-pirenena. Nefa ato ambadika ny mesure raisina de hoe laissez passer. Le temps sera avec nous. Ho an'ny mahay lalàna sao de mahafantatra an'izany hoe NAPD zany. Fantatry ny mpahay lalàna zany. Mila satria hoe ny rapport tonga any amin'ny Andry Rajoelina zany de ohatrany hoe pozitiva daholo, pozitiva. Aza matahotra anao Andriamatoa filoha fa vitantsika io e. Aza matahotra anao fa efa résolu ny tatsy de mionona fotsiny ambony birao hoe tsara kosa zany, na kosa zany. Tu se laisse mety zany e, ohatran'izao. Allez voir, c'est comme à l'époque de Ratsiraka, monsieur le président, il n'y a que 5 000, 10 000 personnes à Analakely ou 2 000, alors que c'était déjà à 30 000. Rehefa feno Analakely jusqu'à hatrany Anosy, hipokipoka hatrany Ambojatovo, teo Ratsiraka vao tonga saina hoe ary tao diso ny zavatra teneninareo amiko. Fa rehefa tonga ambavatrano ny Andry Rajoelina ve zany ny rano? Rehefa miotsaka ve zany ny tranon'ny Rajoelina ao Ambatobe? Zay vao tonga saina Andriamatoa Andry Rajoelina. Satria ve hoe mbola tsy voadona ianao zany? Ary mino aho fa efa ao amin'ny Viva, ao amin'ny Waterfront efa misy rano be ao. Fa mbola tsy voa tsara ve ianao? Tandremo leroa. Manala satroka de zao. Tandremo. Sao de voa e. Ataovy iny Antsôva. Tsy andary olo reo. Ampandraisa-didiny malagasy. Zarao ny andraikitra tompoko. Hoe misy olona hautain zany tsy jamais ils vont admettre qu'ils ont tort. Eto nefa am'zao zavatra zao tsy hisy teny mihitsy hoe diso anao na marina, tsy antsony ny resaka. Fa efa hain'olona na votana, hain'olona sy ny firenena na votana. Ay maman azadino fa avy any amin'ny vahoaka na hatrany atsy afara anie ansena miala ny olona. De ataonao aiza zany reo gady reo? Misy gadra saripady anie ohatra efa ao e. Raha maty ao reo, de za efa mikenikenina sy efa mieritreritra momba an'ireo gadra reo. Ny promotion any aty. Tena Andry Rajoelina. Zay mahatonga anahy miteny hoe vitsy ny olona te hipetraka amin'ny plasinao am'zao fotoana zao. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe na ray minitra akory ary, na ray segonda akory ary hoe vitanao rery io zavatra mitrango a Madagasikara io. Satria ny dinamika na ny conséquence entin'io de ny mosary, la famine, ce n'est pas un privilège, tahaka ny filazanao azy. Azadino zay. Mino aho fa tsy andazo zay kely. Ratsonao maika izy ala resy kosa hoe mila ny fanampianao ny firenena. Je vous dis que c'est le seul qui existe sur place.
Et c'est l'une des rares personnes en dehors ny hoe Ravalo manana, ery Rajaonarimampianina. Noriberilala Ratsirahonana. Fantatrao tsara ny bagarako amin'ny Noriberilala Ratsirahonana. Fa zao ny zavatra teneniko anao, tsy afaka miala aminazy iny ianao. Satria izaho siora fa tsy hanorovoana anao izy am'zao zavatra mitranga zao. Il a aussi besoin de partir par la grande porte. Tena miala tsiny Andry Rajoelina. Tonga de vakiana fotsiny. Tsy izaho no miteny an'ity fampiara-miasa aminao amin'ny palais ao ihany. Hoe tsisy expérience ny olona manodidina anao anaty palais any. Tsisy. Raha ibaina maheno ny fomba fivoriana hiato izy, ka maheno ny solution mba hientona anatin'ny fivorianana hiato, de tonga bainina de raisy mibainina ny avion de lasa bainina mody any an-dafy. Mazava be anie zany tonga de vakiana ohatran'ny tableau amin'ny Mahamasina e. 0-0 ny baolina. Resy ny Barea Zambinina resy. Aza hitako. Mazava be zany. C'est traduit la nullité de l'entourage de Andry Rajoelina au niveau de la présidence se traduit sur le terrain. En dehors ny filoham-pirenena ve tompoko nandeha hizara katsaka e! Satria ve raha hoe miservira katsaka i Andry Rajoelina de tena mitondra solution ho an'le firenena izany. Je me vois mal aloha personnellement. Mais c'était pour la photo. Pour l'image hoe tsara anao ndray matofi-loha hitan'ny olona hoe miasa. Bordel de merde. Fa nga zany no andrasan'ny olona aminao. Ny katsaka efa eo. Mahandro katsaka ny tsy sarotra indrindra. Oui. Taraina mihitsy ny olona hoe inona qu'est-ce que tu peux espérer de ce gars-là? Monsieur Fleury Rakotomalala. Qu'est-ce que vous espérez de ce genre-là? De cette personne-là? Zao. Miteny ampitaiko le izy satria ressenti an'olona maromaro. Tsy avy amiko irery a. Fa maro ny olona mitaraina de hoy aho hoe efa tsy hiala rery intsony ty Fleury a. Fa de ndaozatsy izy mitenena. Fa sao de misy olona miteny. Tsy ianao indray ve niatavy am'zany, nisaokanao ve double am'zany? Zany sisa navalon'ny olona Rajoelina. Any nisaokako indray ny resahany ndray tompoko. Any amin'ny tsy mangididy no atsorina. Io mahafinaritra ny saokako. Oui. Hitanao izy mipasaka roa io. Miala tsiny aho. Fanomezana vovo-katsaka. Zay sisa ny raha zavatra ataony vitan'le filoham-pirenena. Le olona mampirisika anahy mihitsy. Monsieur Fleury prend la barre hozy izy. Hitanao zay. Le monde a horreur du vide. Parce que c'est un vide total.
On a beau avoir un filopirénène, un premier ministre, un ministre de l'aménagement du territoire, un maire, ce ne sont que des bandes de nuls et d'intéressés. Désolé. Io itenena an'izay azy. Veloma daholo ny mandram-piaona tompoko amin'n'alakamisy ny fotoanantsika. Raha sitrapon'ny tompo. Enga anie mba hilamina ny raharaha. Ary maniry koa tsika raha maniry hoe hiditra amin'izay zavatra izay. Fa rehefa izy koa nitsiditra amin'izay, efa basy e. Ça veut dire qu'il se désolidarise. Du peuple de ino izy teo raha mivahoaka malagasy. Tsy rarahiny zay mety hahasoa sy mba hahafalifaly ny malagasy hoe hita tokoa fa misy fivoarana ny zavatra mitranga. Mandram-piaona tompoko, veloma mahafinaritra an. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana olalahy. Miaro fiononana feno ihany koa ho an'ny malagasy trapahoriana amin'izao fotoana izao, amin'izao ora izao. Maria eo kely aloha fa tsara ihany ny manamarika. Taraina amiko nareo hoe vonjeo zay Monsieur Fleury an. Mamelo ny Covid, lafo ny doliprane. De mandefa ahako an. Mandefa vola ho anareo aho an. Andramo fotsiny izao no efa anankitelo, efatra maly 2-3 angambany. Fa zao reo olona tena hifonako an. Efa misy lasany an. Tsy haiko hoe ahoana ny fomba hanerena an'ity fitondram-panjakana ity. Fa de miteny aho zany hoe amin'alakamisy tsika an. Raha sitrapon'ny tompo tsy maintsy mizara. Efa mifampidinika amin'ny akamako amin'izany satria izaho tsy afaka manapaka irery an. Ny akama no tompon'ny fanapahan-kevitra satria ny décision ato aminay dia participative fa tsy hoe olona iray no manapaka azy. Ka miangavy anareo akama ao anatin'le cercle-ako hamaly malakilaky amin'ny finoanana Sodrabe Patrisy koa. Ia, marina ny teninao Zoky Beranta. Mba niandry ihany avianao le grand frère Beranta momba an'le répartition de charge amin'ny décharge amin'le construction ny Coliseum eny tapon'ny rova io. Niandry an'izay fa toa tsy henonao angamba ny teniko teo an. Tsy fanomezan-tsiny zany. Pour mettre la pression, il faut descendre dans les rues. Oui. Ce sera une chose inévitable. S'il ne va pas dans le bon sens, c'est le peuple qui prendra le pouvoir. Oui. Rehefa tsy hoasoriny ny olona criminel ao anatin'izao zavatra mitranga izao dia miala tsiny tompo. Dahory, zay indray andro any. Oui, dans la rue, azafady. Ianao mety tsy hanonga-panjakana sy mitao devant ny intérêt supérieur de la nation fa zay manonga an'izay. Ary tsy miafina, tsy mandainga mihitsy zay hiteny an'izany na hiafinafina amin'ny teny aholakolaka.
ilaina ny manonga-panjakana rehefa hoe tena hoe tsy any amin'ny tokony andehanana koa ny tokony andehanan'le izy. Raisina fotsiny zao ny fitondrana. Okay. Yudhikayana Tinadriya Ilauzanulum Tinakanangayay Ilay tavanao Kutandrano. Diniko kely amafisiko kely le resaka fanafody teo. Aza misalasala miantso alefaso malakilaky dia tsara le izy sokafana satria tsy maintsy contrôleko tonga aty sao misy olona raha fantatrareo ihany tsy maintsy mitandrina ny tenako sao de zavatra hafa nandrefany dralao de tsika nigadragadra foana amin'tsisy dikany eo ka de tsy maintsy contrôlena ny entana amin'izany zavatra zany. Just the less veggie. Tsy maintsy contrôlena hoe satria zavatra saripady ny zavatra atao. Are you hungry again? No. What's on the soda? No. Is it hot? Na marolasy izay sy niaonantsika izay saingy hatramin'izao aloha de mbola tsy afaka andoha ireo natao teo amina e no foana mielo aloha asianao raotray mbola masiany sy hoe lafatradaho ireo rehetra manoto saingy tsapafany toetra ireo fatsiarovana ireo natao teo amina e no foana mielo aloha asianao raotray mbola masiany na ireo vazivazy izay fanaona manalo foana ao antsofiko na ireo adiady izay nanatrany ilay fo lareko tsy mety afaka
batear kami vez. Irau tiki si no sé. Tua veri na YouTube. Lai cantare fani irau matau tuanina. And follow me and where you are. I'll snow la masia. Mairau vazi zai whanau na. Manang fona want to Mairau wadi adi zai nadojoi life. Sudah bisa kalian mondok. Davar ya, udah pernah tipu.